Fifidianana be ny tanàna ao Madagasikara izay indray zany no hoadiaditsika anio. Tonga soa atao fandarana zany forêt santé Canada indray ianao. Fandarana izay tsy mitanila ary mijery mahitsy mamakafaka ny toedrarà eo amin'ny firenena ary dia manome ihany koa zany ny eritreretina fa mety ho vahaolana amin'ny olana izay mipetraka ao amin'ny firenetsika. Fifidianana be ny tanàna efa manomboka zany amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe ny adilay eo amin'ny samy matanjaka angay zany mba azahoana an'ilay toerana satria ao ambadik'ilay toerana zany dia misy karazana tombotsoa maro izany izay mety ho azon'ny olona tsirairay zany izay mirotsaka eo. Raha raisitsika zany ny hoe ao Antananarivo manokana zany dia eo zany matetika no eritreretin'ny mpanao politika hoe rehefa mahazo ny toeran'ny be ny tanàna Antananarivo zany dia eo zany no mety azahoana ny toerana amin'ny filoham-pirenena. Izay zany efa kajikajy iray. Mety ihany koa misy mieritreritra hoe amin'ny fo sy ny saina tsy miakatra zany dia ny hoe ampandroso ny tanàna Antananarivo izay hoe renivohitry Madagasikara ka mitondra ny voninahitry ny malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy sy izao tontolo izao zany ny fahatsarana izay entina eo amin'io Antananarivo io. Mety misy zany no manana an'izay hoe karazana fomadio izay zany tsy azo hoe andeha ho tsaraina dia ny mialoha zany amin'izay resaka izay. Misy ihany koa zany ny hoe mety fitadiavam-boninahitra plasy politika tsotra koa zany no mety ao anatin'ny sain'ny olona iray. Mety ihany koa ny ataontsika hoe sentiment d'appartenance amin'ny hoe foko ny aviany. Zay zavatra zay zany araky ny efa nazavaiko teto dia ny hoe ny ordinateur ao anatin'ny lohantsika ao ihany zany no afaka mamaly ny fanontaniana ao amin'ny tsirairay ao satria maro dia maro ny fahaizana miteny, ny fahaizana mandokandoka sy ny fahaizana manao promesy alohan'ny élection izay efa fantatsika foana fa rehefa tonga eo amin'ny toerana ilay olona vao zay vao fantatra hoe inona ny tena ao anatin'ny lohany. Moa fa isika mbola andeha ihany zany amin'izay hoe karazana fomba fiasa izay, fomba fiady izay hita fa tsy nahitany bokatsoa hatramin'izay zany ny fieritreretana ny tombotsoa manokana. Efa tokony zany ny malagasy mba efa hijery ny resaka hoe tombotsoa ho an'ny daholobe, ho an'ny malagasy tsy vaky volo ary indrindrandrindra zany dia ho an'ny Madagasikara. Zany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny hoe fitondran'ny tsirairay zany ny tsy ao Antananarivo rery fa ho an'ny kandida rehetrarehetra manerana ny nosy zany dia samy mampiasa daholo zany ny ataontsika hoe ato. Tsisy maharatsy ny fampiasan'ny tsirairay ny ato fa hoe mitondra makaiza izany ilay fijerevana amin'izay hoe ato izay. Misy zany ny mitondra ny anarany ray, tsy anjarako ny manao jugement ny amin'ny momban'izay mety izy hoe te hitondra fanavaozana, te hitondra zava-baovao amin'ny firenena zany izay zavatra hoe mety mbola tsy vitan'ny ray. Tsy afaka tonga dia hanao jugement zany tsika amin'izay hoe aspect extérieur ny olona iray ao ny manao karazana dynastie. Tsy afaka hitsara an'izay tsika ao ny mitondra anarana toko, ny lokona toko zany ny couleur, ao ny mitondra ny resaka foko ara-pirazanana. Tsy misy maharatsy an'izay hoe fitondrana, fisalorana an'izay ato rehetrarehetra izay. Misy ny mitondra ny atony amin'ny faripahaisana izay ananany
ny traikefa izay ananany izay zany no atony misy koa ny mitondra ny ato amin'ny resaka farimpananana ny vola izay hoe tsy misy zany afaka andehanantsika zany anao jugement aloha zany amin'izany zavatra rehetrarehetra izany fa amiko zany ireo zavatra rehetra ireo dia zavatra aty ivelany avokoa fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe inona zany ilay projet izay hoentinao, inona ilay foto-kevitra izay hoe ijoroanao zany amin'ny fanaovanao politika, hanatsaranao, hampandrosoanao zany ny firenenao, hampandrosoanao ny toerana izay hoe iandreketanao. Izay zany amin'izao fotoana zao aloha dia tena hoe mampalahelo fa tsy dia tena misongadina firy izay hoe inona ny foto-kevitra ijoroan'ny olona iray zany, inona ny projet entiny, fa hoe miankina amin'izay zavatra aty ivelan'izay daholo zany hany ka misy ny fanontononana sy ny ohatrany hoe karazana fanenjehana zany amin'izay olona hoe mitondra zava-baovao zany, misalotra zava-baovao eo anatin'izay hoe tontolon'ny politika izay, mitondra hevitra vaovao dia ny fanontaniana mipetraka amin'ny salambabem-bahoaka zany sy ny mpikirakira politika dia ny hoe iza no ambadiky ranamana iray. Tena mampalahelo dia mampalahelo ake zany zavatra zany satria zany tsy mba misy olom-baovao ve zany afaka ijoro hitondra ny heviny fa tsy maintsy hoe izay zany no akanjo isalorany hoe iza ny ao ambadikany. Maro dia maro ange ny olona izay hoe mitondra ny tenany rehefa avy eo izy dia nampisongadina ny tenany ary dia navita zavatra betsaka teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Zay ilay efa averimberiko eto ny amin'ilay hoe ery avy ao anaty. Ny ery avy ao anatinao ihany no afaka hoentinao andeha anatotosa projet iray tsy ao anatin'ny tahotra ary ao anatin'ny atao hoe conviction. Ny ery avy ao anaty akory tsy midika hoe tsy mila nizaniza. Ny ery avy ao anaty akory tsy midika hoe dia tsy misy olona izay manohana anao avy atoriana fa rehefa miatehitra be loatra zany ny tsirairay amin'izay hoe ery aty ivelan'izay dia izay ange no mampikirosofahana ny firenena, izay no mampikirosofahana ny olona amin'ny zavatra rehetra izay atao satria miankina foana zany amin'izay hoe iza ny ao an-damosina, miankina foana zany ny amin'ny hoe iza ny olona manohana eto. Ka raha vao miova hevitra zany ilay olona mpanohana na miova hevitra zany ny olona ao an-damosina fa andeha ikapany olona iray izay natosiny teo dia izay ilay hoe mikrosofahana ilay olona miatehitra foana zany amin'ny ery avy ao an-damosiny. Kanefa dia malahelo aloha ny milaza amintsika rehetra fa mbola izay aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Averiko eto foana fa tsy midika akory zany zavatra rehetrarehetra izany hoe misy olona dia hoe mandeha fotsiny mandeha rery izy dia hoe tsy mila nizaniza, dia hoe tsy misy olona manohana azy. Zay aloha laika zay satria na ny vahoaka izay ao ambadikinao dia efa ery goavana dia goavana ho an'ny mpanao politika iray ny hoe manohana azy avy ao aoriana zany ny vahoaka ary izay ange no ataontsika hoe idealy amin'ny resaka politika. Kanefa moa hatramin'izao zany dia mbola tsy tanteraka izay hoe olona tena napetraky ny vahoaka izay fa mbola mijanona nofinofy zany ny fieritreretantsika ny hoe fisian'izay hoe olona tena apetraky ny vahoaka izay. Kanefa moa zany dia tsy manary toky zany
isika fa mety mbola ho avy indray androany inona moa no isan'andrasanao zany isika malagasy ihany no afaka irealize an'izay hoe nofinofitsika izay amin'ny hoe tena ny vahoaka no mametraka ny olona iray eo tsy ny olona avy any ivelany akory tsy ny occident velively no andeha anosika anao amin'izay hoe tena ny safidim-bahoaka izay no nametraka anao teo fa ny malagasy ty vaky volo ihany amin'ny sarangan'olona maro dia maro ao Madagasikara izy ihany no afaka hanana an'izay hoe fanatotosana ny nofinofy dia ny hoe olona tena safidim-bahoaka no mipetrakeo satria mandeha matsy zany amin'izao fotoana zao ny adiady rehetra zany ny amin'ny hoe misy akolafo politika efa matanjaka zany anakiroa zany no mipetrakeo dia ny tariky ny président Ravalomanana dia nitariky ny président Rajoelina dia ao anatin'izay fanapo zay daholo zany satria itsika zany zatra n'ilay hoe misy olona zany atao hoe matanjaka zany no eo dia izy zany no ifikirany rehetrarehetra izany kanefa azoboboka ny fiateherana amin'ny olombelona ihany satria olombelona no fisira ihany reo olo ireo ary tsy mahamenatra ny teny any fa olona mbola misy olona koa zany ery matanjaka hafa avy any ivelany zany no mametraka n'izy voatoto teo tsy mahamenatra ny tenen'izany fa ny président Ravalomanana dia ny amerikanina ny ao ambadika ny président Rajoelina dia ny frantsay ka ireo roatotareo zany no ery izay hoe mitazona an'ireo karazan'olona ireo fa mbola tsy nisy hatramin'izao ny hoe hery avy any amin'ny vahoaka io hery fahatelo andrasantsika io zany dia ny hoe ny hery avy any amin'ny vahoaka tsy vaky volo malagasy tsy vaky volo ka betsaka moa zany no miteny hoe nofinofy zany zavatra rehetra teneninao zany mbola tsy tanteraka zany isika ihany manatanteraka azy satria ny tantara rehetra ny verimberina teo hatramin'izay ny fifanonganana ka ny fifamonoana ka ny fifanalana baraka ny lonilony dia avy amin'izay hoe ery avy any ivelan'izay daholo no nahatonga n'izay fifandrafesan'ny samy malagasy izay ka hatramin'izao aloha dia mbola ny ery avy any ivelany ange zany no mandresy satria raha vao mbola variana zany ny malagasy samy malagasy miady na resaka ara-poko io na resaka ara-politika io hoe couleur politika no mbola ifampirafesan'ny malagasy hatramin'izao dia mbola mandresy ny ery avy any ivelany satria misikotra foana ny objectif anene mazave dia ny sikotra ny arenanao izay zany mila fantatry ny rehetrarehetra zay zavatra zay ary ny olona sainy sikotraza dia ny olona teratany malagasy izay napetrany teo aokatsika zany tsy anynofy amin'izay resaka izay fa izay no fandehany ka inona zany no ahafahanao miala amin'izay hoe fisokirana ny arena-pirenena tsy akijanona izay ary dia mahatoka hatrany amin'ny ruine ny pays zany ruine ny firenena ary dia ny fahatrana maditsikitsoka iza zany no eritreretintsika zany anala atsika amin'izay olana mipetraka izay isika ihany isika malagasy ihany no afaka anala atsika amin'izay olana izay ary rehefa matoritory ianao tompotany
dia azakaka fanjary andeha d'Amerika sika ka dia ny tompon-tany indray no andeha any amin'ny sisiny. Ny tompon-tany indray no apetraka any amin'ny tsisy tosy fa anjary firenena izay firenena tsy any malagasy intsony io. Tandreko raha ohatra ka matoritory zany ny malagasy. Ka misy ny fifanosoram-potaka ny amin'ny hoe avetsy averoa tokony ray anina no mirotsaka atao amin'ny tany iray satria tsy tokony rahanina fa izy tsy avy ao fa avy amin'ny foko hafa. Aoka zany sika malagasy tsy fampiatsara velatsi zany amin'ny resaka foko satria ny foko zany raha ohatra sika andeha anaraka ny Rwanda ohatra, Rwanda dia efa nifanaiky hoe andao fa foanana ny resaka foko, tsy asiana intsony ny resaka foko fa samy Rwandais daholo. Rehefa ataon'ny malagasy koa ke zay amin'ny hoe resaka fitiavanandrom-pirenena, resaka latabatra boribory hoe foano zany ny foko fa samy malagasy daholo, vita ke zay. Fa ilay hoe zavatra lazaina am-bava fotsiny, fiatsaram-belatsihy fotsiny hoe rehefa misy ny tombontsoa-tadiavina zany dia hoe samy malagasy tsika, kanefa atao mbadikato samy mbola mifampibitsibitsika ihany atsika ty. Dia manjary very izany ny ataontsika hoe zany hoe ny olona izay ataontsika manana fahatsoram-po ao anatin'izay hoe karazana afindrafindrao zay. Manjary very ny sasany zany ny amin'ny hoe ahoana marina moa izy ty zany, ary io samy manana ny réactiony, ny foko tsirairay samy manana ny tempéramany. Ohatra zao hoe manome ohatra zao hoe olona iray nirotsaka tao Antananarivo izy tamin'ny député teo, izay milaza ilay olona fa ny papany dia avy any Anindrana, no ny papany Andriana avy ao Antananarivo, ny mamany avy any Anindrana. Dia ilay ranamana zany dia amin'ny fomadio izy nirotsaka député, ary dia ilay ranamana dia nilaza fa samy malagasy ka tsy tokony hifanavakavaka. Amin'ny fomadio tsara zany raha ilay ranamana tsy misy anomezatsiny azy amin'izay fomadio zay. Fa eo ange le hoe samy manana ny tempéramany le olona hoe ny olona tao an-tanàna zany tao Antananarivo izay nirotsany, ny lohandohan'ny mpisorona manao diplomatie izy hoe marina zany ianao zany fa mirotsah ianao. Dia ilay ranamana moa zany tena nandeha ny aniana tamin'ny fasana misy ny dadany hoe Andriana ao Antananarivo zany ilay ranamana, dia tena avec conviction izy, madio fo izy fa accepté zay zavatra zay. Rehefa nirotsaka izy taria amin'ny propagande dia nataon'olona hoe mandehana any amin'ny taninao any fa inona no ataonao hirotsaka aty. Zay zavatra zay tsy anjarako ny tsara hoe ny izany manana ny marina na izany tsy manana ny marina, fa hatramin'izao aloha ny resaka foko dia mbola tsy androany no amafanao an'izay resaka zay. Zay zany tempérament, fombafomban'ny olona zany ao Antananarivo zay zavatra zay. Misy indray zany ny ao Mahajanga izay hoe manana tempérament mafanafana izy ary direct. Hoe zahay tsy mila merina hitondra anay aty Majunga, mazava tsara ny azy. Zany ny azy zany nataony mazava ny resaka, fa ny azy tsy nanao an'ilay méthode tato amin'ny Antananarivo zany ny amin'ny hoe navelany tsara ilay olona nirotsaka. Dia misy olona zany mandritra ny propagande miteny hoe mandehana mody any aminareo any aminareo ianao no tokony hirotsaka. Zay le hoe diplomatie. Ka iza moa zany nomenao tsiny ny tiako atongavana dia ny hoe mbola tsy afaka fafanao aloha ny resaka foko hatramin'izao. Ary zay ange no ameriberenako hoe ny fampihavana pirenena no
hanintrana n'izay resaka foko zay satria ny ao amin'ny fampiavana-pirenena zany dia tokony hoe hiasina averina ny tantara-pirenena satria ny ankizy ateoriana mety mbola tsy mahafantatra ny hoe inona marina ny zavatra ny seho tamin'io firenena malagasy io na tonga an'ilay fizarazarana ara-poko ary na tonga an'ilay hoe fifandrafesana eo amin'ny foko ka rehefa azavaina zany amin'ny rehetrarehetra ny tantara sy ny hoe inona ny mahatonga an'izay zavatra zay nahoana ny any amin'ny faritra ny mbola mahatra hatramin'izao kanefa miandrona ao Antananarivo daholo ny zavatra rehetrarehetra inona ry zany no vahaolana hoentitsika zany amahan'izay hoe mba samy mahazo ny anjara-tandrifiny daholo amin'ny arenam-pirenena ny malagasy tsy vaky volo na ny ao Antananarivo na ny any amin'ny faritra. Averimberina foana ny hoe Antananarivo lasa maloto, Antananarivo be olona be loatra, lasa be mahantra matory any amin'ny tunnel. Mazava anie zany zavatra zany satria miakatra any Antananarivo daholo ny olona mba hitady ny mahasoa azy. Ka inona ry zany ny vahaolana entinao zany ianao izay hoe mieritreritra ny tondrana Antananarivo zany amin'izay zavatra zay. Tsisy afa-tsy ny décentralisation ihany, ny fanomezana lanja sy ny pouvoir ny faritra tsirairay zany ary ny fanomezana ny lanja ny chef-pokotany fidimbahoaka ny chef-pokotany mba ho afaka izy zany hanana pouvoir zany zavatra rehetrarehetra zany ake afaka ataony manam-pahaizana ny hoe structure mitondra ny fokotany, structure mitondra ny mairie, ny structure mitondra ny district ka rehefa manana ny pouvoir daholo zany ireo toerana rehetrarehetra ireo ny any amin'ny faritra tsirairay avy dia mandena io satria hoe ny faritra tsirairay zany ny zanaky ny faritra, ny elitany ny zanaky ny faritra andeha izy anao concentration bebe kokoa zany ao amin'ny faritra ny aviny. Io moa zany aloha tsy de voafariparitra ny amin'ny hoe foko satria raha ohatra moa zany misy olona efa valy votakela be izy tao amin'ny toerana iray zany dia rehefa mieritreritra izy fa hoe efa ao zany ny fiaviny hoe tsisy fiatsarambelatsiny amin'ny momban'izay fa hoe anao zay ampandrosoany an'ilay faritra izay hoe nahalehibe azy izy zany ny zava-dehibe ke dia ny hoe mifampandrosony sy ny hoe samy mba misitraka ny arenam-pirenena daholo ny malagasy rehetra tsy vaky volo amin'ny faritra rehetrarehetra na avy any avaratra, atsimo, atsinana na andrefana dia tokony mba samy mahazo ny anjara masoandrony daholo mandeha io fa satria ny antony anakanana an'io décentralisation io anie dia ny hoe io ihany ny lakile ampandroso an'i Madagasikara. Ka raha vao mandroso Madagasikara dia mieritreritra zany ilay mpahazo tombotsoa miopampana zany, mieritreritra zany ny tany mandroso fa ho voatsembatsembana zany ny tombotsoa azo kanefa rehefa atao ange ny hoe structure mba samy mahazo daholy ny rehetrarehetra mahazo ny anjarany ny tany mandroso satria izy ange ny tompony teknôlôjia tsy afaka ho ananina atsika izay, tsy afaka ho lavitsika izay, izy ny tompony teknôlôjia, izy ny tompony vola, izy no tompony fampandrosoana rehetrarehetra amin'ny endriny maro samihafa ny industrialisation fa isika malagasy dia ny mandrindra amin'izay zavatra rehetrarehetra izay mba tsy hisy tompo siala sy ny hoe ny tompo-tany indray no tompony mangataka ny atiny ary ny tompo-tany indray no ahikika. Izay raha avy amin'ny fitenenana hoe Madagasikara ho an'ny malagasy ka tsy maintsy miainga amin'izay hoe
décentralisation izay ihany no atateraka ny fampandrosoana any Madagasikara izay ange no mbola mampisavoritaka sy mampisavorovoro atsika hatramin'izao ary efa manao ny karazana zany hoe fikarohana ihany ny mpanao politika ny amin'ny hoe manangana plateforme firaisakina manangana ny plateforme ny karazany endriny maro samihafa efa mikaroka ihany fa nefa mbola tsy tena hoe nahitambo bokatsoa zany ilay fikarohana fa satria rehefa tao any compte mifampila ihany sika malagasy mifampila na ny mieritreritra ny anao centrisme mila ny olona avy any amin'ny faritra ny centrisme ny décentralisation ny mpanao ny décentralisation mila ny olona avy ao voatany ka izay fifampilantsika izay ngeno atao hoe fihavanana ary tsy misy olona manana an'izay conception izay zany zay philosophie izay eran-tany afa-tsy ny malagasy ary dia hitataratra zany zavatra rehetrarehetra izany ny amin'ny hoe tsy fahombiazana amin'ny lafiny maro ny fidinana any anatin'ny atsana magitsokitsoka satria nihitsakisatsika tamin'ny tany zay resaka fihavanana izay fa resaka fitiavatena no napetraka resaka tombotson'olombitsy no napetraka tsy fihavanana izay tsy fihavanana raha vao misy ny hoe resaka fifanabakana tsy fihavanana raha vao misy ny hoe resaka fanambonitena mihoatran'ny sasany tsy fihavanana izay fa ny fihavanana dia ny hoe tombotsolo be sy ny maro zany no jerevana ary hoe inona zany ny vahaolana izay eritreretin'ny malagasy tsy vakivolo mba hialany zany tao anatin'ny ny fahatrana mangitsokitsoka satria olona miondakarena kanefa andiangatabola eran'io somary mampametra-panontaniana ihany zany zavatra rehetrarehetra izany fa mila asitsika fandiniana zany izay zavatra izay ry malagasy ary iverenako ny hoe ny resaka fahasamihafana ara-poko dia tokony ho arena izay ho raisitsika ho arena zany izay fahasamihafana izay arena izay hoe ny foko samihafa zany dia samyba manome ny potentiel azony atao zany azony omena ampandrosoana ny firenena izay no maharena azy ary ny resaka fiaviana dia tsy tokony atao resaka taboy izy io fa arena mipetraka daholo io ary indrindra tokony anome karazana hoe famolavolany tsirairay zany ny personnalité ao aminy ny hoe aviaiza moa ka ho aiza zany zavatra rehetrarehetra zany dia izay no maha olombelona ara-dalàna ny olombelona iray ny fahafantarany an'izay hoe aviaiza ka ho aiza zany no tokony hitondrako ny tenako ao amin'ny fiarahamonina tsy mandraranao mihitsy zany zavatra izany ifandray amin'ny foko rehetra misy ao Madagasikara tsy mandrara ny ifandraisanao amin'ny fiaviana rehetra zay misy eran'izao tontolo izao rehefa fantatrao ny fiavianao ary manana fiertenao amin'ny fiavianao dia ianao ny hitondra fahazavana ho an'ny olona rehetra manodidina anao na aviaiza satria rehefa manana ny fierté izay ianao dia manana ihany koa ianao izany an'ilay estime de soi ka isan'ny zavatra izay nisoatako tato amin'ny boky nisoatako hoe le livre vers du bonheur dia ty boky ity dia nataoko nosoatako ho an'ny mpiavy rehetra aty
ary dia maro ny nakasitraka an'ity boky ity fa tena nanampy anay mihitsy ity boky ity ary tsy mpiavy ihany no nanome compliment fa na ny olona izay tompotany dia tena nakasitraka an'ity boky ity satria ny zavatra izay nosoratako tato dia ny hoe ny ankizy na mbola kely dia efa ampahafantarina ny fiaviany ary ampahafantarina ny fananany ny atao hoe différence eo anivon'ny sekoly izay ianarany sy ny toerana izay ifamoivoizana mila mahafantatry izy an'izay hoe différence n'izay ka rehefa ampahafantarinao azy ny fiaviany sy ny couleurany dia hanana fitokisa-tena izy miatrika ny fiarahany amin'ny ankizy manodidina azy ny zanako dia efa ampahafantariko hoe avy aiza ianao avy aiza tsika hitantarako ny zavatra rehetra misy tia Madagasikara ary dia manome tsiny ihany ny zanako amin'izao fotoana izao hoe maninona no tsy nampianarina teny malagasy dia hoy izaho hoe mbola sy tara ianareo amin'izay hoe fianarana teny malagasy izay satria ny zanako dia mety izy kely tsara tarehy izay ny subira rasisme tamin'izy mbola kely zany dia nazavaiko taminy ny resaka fiaviana ny resaka hoe avy aiza ianao dia efa mieritrereta ny tenanao hoe mainty hoditra ianao ka tsy ny fanananao karazana haine amin'ny manodidina anao no hahatsara ny fiainanao fa ny fanananao ny estime an'izay hoe fiavianao izay ary amin'izao fotoana izao miezaa ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao mba hanananao an'izay hoe karazana estime ny tenanao izay amin'izao fotoana izao ny zanako dia izy no meilleur élève ao amin'ny la classe rehetra izay nandehanany mahazo prix d'excellence ary ny namana amin'ny blonde daholo ny namany nefa dia hay tsara ny mametrapetraka any fiarahana amin'ireo ankizy vavy blonde ireo rehefa tonga ato trano ireo dia hainy tsara mihitsiny ny mitondra an'ireo midirige an'ireo maîtriser an'ireo satria rehefa natoriko azy ny hoe sois fier de ton origine mais vas-y avec les autres et construis-toi dans le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais satria raha vao andeha ianao any amin'ny faharatsiana zany dia tadidio fa ny préjugé efa ny aminy ka rehefa andeha any amin'ny faharatsiana ianao dia any aminao daholo ingeny miangona ny rihatra rehetrarehetra teny atsipoko zay amin'ny malagasy rehetra tsy vaky volo mifanavakavaka eto sika mitovy ihany manoloana ny tany mandroso teny atsipoko zay ho atsika avy any amin'ny faritra ny hoe miezaha inona ny territoire efa anananao eo iny no kojakojao zay territoire anao eo efa anananao eo ary ataovy izay hampandroso ny territoire anao fantaro hoe inona ny zonao inona ny zava-misy ao Madagasikara izay hoe tokony atao latabatra boribory ny zava-misy rehefa mba misy kosa ny hoe tsy mba mahazo tombontsoa mihitsy rehefa miopapana loatra ny tombontsoa amin'ny tany hafa zany faritra hafa dia mba tokony
hojerefana zany izay hoe fanaparitahana ny tombontsoa any amin'ny malagasy tsy vaky volo izay. Misy ihany koa ny boky izay nosoratan'i Michelle Obama, Cette lumière en nous. Tena akasitrako dia akasitrako ty bokin'i Michelle Obama ity, izay feno fahendrena. Dia ny hoe ny olona tsirairay ozy izy no tokony hamolavola izany ny karazana potentiel ao aminy, no tokony hitaiza ny tenany, inona marina ny zavatra tadiaviny amin'ny fiainany, inona ny tanjona izay tiany hotratrarina amin'ny fiainany, inona ny placenao eo amin'ny société, ninona fomba fizerin'olona anao, ianao ihany no mahafantatra ny plasy tokony isy anao, ary ny olombelona rehetra dia tsy tokony hanambaniny tenany, satria ny olombelona rehetra na fotsy na mainty na jaune na rouge dia samy manana ny point faibleny sy ny point fortny daholy ny olombelona rehetra. Ka rehefa azonao zay zavatra izay dia isandrahaka ao amin'ny tsirairay izay hoe développement personnel izay zany ao amin'ny tsirairay dia isandrahaka amin'ny olona rehetra manodidina dia androso tsikelikely zany any amin'ny ataontsika hoe fandrosoana botolo ho an'ny rehetrarehetra. Ka ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia vehivavy mainty hoditra no mifanandrina amin'ny randriamatoa Donald Trump amin'izao fotoana izao, efa fandrosoana daholo izay zavatra rehetrarehetra izay ny amin'ny hoe andehanana any amin'ny tsaratsara kokoa ny rehetrarehetra mba tokony ahazo ny tandrify azy daholo. Inona moa raha itsika mainty hoditra nge no resahana aiza ny référence-tsika, na viaiza ianao na viaiza ao Afrika ny référence ny mainty hoditra. Raha vao mbola tsy mandroso zany Afrika dia asa manantena, ka hoe eritreritao mpanefoefo be aty efa tafita aho, efa manana plasy tsara, mbola mitsakisakiny tery amin'ny tany ianao raha ohatra ka mbola tsy hainao zany ny hoe mitondra ny tenanao, inona ilay hoe cette lumière en nous zay tiany Michelle Obama ho tenenina. Rehefa vao volavolanao zany izay hoe jiro manazava ny manodidina ao amin'ny tenanao izay dia sarosarotra ho an'ny olona zany ny anitsakitsaka anao. Rehefa ny Afrika sy Madagasikara no efa mba mikojakozan'izay imazin'izay, mba tsy hoe fitoporisan-jatony malagasy tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mba tsy ho vilona maloto be no hitan'ny olona satria nge nitaratry ny olona ao anatiny d'un seul coup d'œil zany hoe mba tokony misy izay hoe hatsarana hita eo amin'ny vilona tsirairay. Iverenako zany ny hoe inona marina ny asan'ny ben'ny tanàna. Ny asan'ny ben'ny tanàna zany dia izy no mikarakara sy mamolavola zany ny tanàna izay itoerany, izay anjakany zany, izany hoe izy zany no mikarakara, manao ny planification ny endriky ny ville, ny fahadiovana, ny environnement, ny jardin izay hoe hoentina andrafahana ny ville. Izy no tokony hijery zany ny infrastructure izay apetraka ao amin'ilay ville. Izy no mijery ny hoe inona azo anorenana trano ve sa tsy azo anorenana trano ny toerana toy izao sy toy izao. Ary izy ihany koa zany no tokony hijery ny fandehan'ny jiro sy ny rano ao amin'ny ville izay ipetrahany, akoatry ny hoe fanaovana mariazy pitsipitsiny madinika hoe zany aloha hoe sy ny hoe copie sy ny sisa dia tokony ho taratry nyizay hoe fampandrosoana na ivelany
na avy ao anaty na amin'ny maha-olombelona izay zany a ny be ny tanàna zany a no mandrindra an'izay zavatra rehetrarehetra izay ka rehefa tsy omena azy ny pouvoira hoentiny anatsarany tanàna zany a dia zay age le hoe mifandrirotra eo foana zany mifandrirotra eo foana fa hiandry foana ny baiko zany avy any Antananarivo zany ny be ny tanàna rehetra aty dia tsisy zavatra andeha eo tsisy zavatra andeha eo olo tokana tsy afaka andeha contrôle ny Madagasikara iray manontolo fa dia izay hoe fifampigadrana sy izay hoe fifampitsikilovana izay ihany no hitohy amin'ny samy malagasy raha ohatra isika ka tsy mijery akaiky izany ny hoe inona marina no zavatra atao mba ampandroso amin'ny Madagasikara sy ny any amin'ny faritra ary efa tokony izany mba hiditra amin'ilay toe-tsaina hoe miara mampandroso ny faritra ny aviny any Madagasikara ny olom-pirenena rehetrarehetra na dia tsy mpanao politika ranao dia mba avelao ny olona izay mieritreritra hitondra fampandrosoana mba anao ny projet izay tiany atao amin'ny tany aviny izay zany mba teniko atsipoko any amin'ny mpanao politika satria tsy ny olona rehetrarehetra ge no s'intéresse amin'izany hoe place politika zany raha ohatra aty amin'ny tany mandroso tsy ny olona rehetrarehetra no s'intéresse andeha hipetraka amin'ny place politika fa ny azy misy sokajin'olona maro dia maro zany ao ny mpanao politika samy manana ny plasiny ao ny manam-pahaizana manana ny plasiny zany ao ny mpanao business manana ny plasiny ao ny mpanefoefo manana ny plasiny ao ny religiosy sy ny autorité religieuse zany manana ny plasiny daholo tsy misy mifampitsabatsabaka izay rehetrarehetra izay ary ny citoyen dia efa volavolaina na hatrany an-tsekoly zany ho citoyen responsable ary efa nivolavolaina hatrany an-tsekoly hanaja ny environnement efa nivolavolaina hatrany an-tsekoly ho tia ny tanindrazana dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompo